Metsuzu anavuta firenena. Raha eo amin'ny sehatry ny adidy amanandraikitra atao ho an'ny mpiarabelona mijerena dia samy manana an'izany ny olona rehetra, samy manao an'izay adidy sy andraikitra izay daholo ny olona rehetra. Fa raha ny tenako manokana dia ny sehatry ny fampianarana, ny fanabeazana ireo no tena idirako amin'ny ampahany voalohany. Ny fampianarana araka ny efa fiteniko dia mamolavola ny olona hanana diplôma, ary ny fanabeazana kosa dia mamolavola olona ho tonga olombanina. Ankoatran'izay sehatra ny fampianarana izay dia ao koa mbola ndraiky ataoko ny fikarakarana ny vehivavy izay hoe nananganana ny Ampela Mijoro. Raha ny Ampela Mijoro no resahantsika dia ialana amin'ireo vehivavy izay tsy misy atao, tsy ekena intsony ny misy vehivavy iteny fa raha manokatra amin'ny poketrana izy dia hoe tsy manam-bola izy zay, tsy manam-bola satria nahoana tsy miasa. Ny dikan'izay amiko ny mahay dia tokony hampianatra ny tsy mahay, ary ny tsy mahay dia tokony ho ampianariny ny tsy mahay, dia tokony mora mandray ny ampianariny ny mahay. Izay no nahatonga ana hoe andeha ho kolokoloko reto vehivavy reto, andeha ho karakaraiko reto vehivavy reto, satria nahoana maro aminay vehivavy ny mijaly. Voalohany ampanambadiana, faharoa eo amin'ny mpiarabelona, fahatelo eo amin'ny zanaka nateraka ohatra. Natao tsy horeny mpiteraka fotsiny vehivavy, fa natao horeny hitatsioriny eo amin'ny fiainana, amin'ny sehatra manontolo amin'ny mahavehivavy azy. Izay no nahatonga nanangana ny fikambanana atao hoe Ampela Mijoro. Ary io Ampela Mijoro dia tanjona tsotra mora raisina, fa nandroanako boky anankiray araka ny efa nitenenako, ary dia ao anatin'io boky io avokoa ny tanjona ataonay Ampela Mijoro. Ny tanjona moa zany dia ny ananan'ny olona tsiraray vola, anafoanana an'ilay hoe tsy hisy tsony vehivavy ka nokatra amin'ny poketrany ka ilaza hoe tsy hisy vola. Nanorina asa izahay, mividy masinina betsaka izay dia anao sakafo vita amin'ny lafarinina izay, zany hoe masinina paty zany raha ho tenentsika amin'ny teny vahiny ilay izy. Araka ny efa niteneniko dia mampidina fitaovana izay esana, mampidina fitaovana izay esana, zany hoe reto masinina fanaova-tsakafo reto, fanaovana paty isan-karazana, zay karazana atsarany dia hainy reto masinina reto avokoa. Ary ireo masinina raha dia esan'ny vehivavy, zany hoe ny sasany manao ny paty ho an'ny sakafo, ny sasany manao paty ho an'ny fanaovana ankizy goûté sy ny sisa sy ny sisa. Ireo paty vita avy amin'ny rano izay esan'ny vehivavy, ireo no amidy ary dia azo fidiram-bola ny vehivavy. Dia nanomana koa zahay masinina anamainana ny voankazo, tsy ny voankazo rery ihany fa zay zavatra tokony ho sakafo fihinana dia mainina ao avokoa. Mampiditra masinina zahay, masinina be dia be, zany hoe sationana zany ilay atao asehoanay reto. Mampiditra masinina be dia be zay, akoatra ny masinina zay anamboarana karaza-paty tsara tarehy na hohanina ho sakafo, dia mampiditra masinina koa ny Ampela. Ny eo masinina ireo dia atsofoka ao anatiny ny zavatra tiana ho mainina rehetra, ny zavatra tiana ho atao sakafo rehetra, atsofoka ao anatiny. Dia ohatra ny voankazo, ny zay tianao hoe sakafo ka somary maina, atao amin'ny sase tsara tarehy na ambalazy tsara tarehy dia alefa amidy. Tsy misy Ampela intsony raha manokatra amin'ny poketrany ka ilaza fa tsisy vola izy. Miasa koa zahay
any amin'ny tatsa de miasa zay mamboly fanaovany tanana zany hoe mividy koa zany zay kibota de le kibota ny esana ny tanin'ny mpamboly eo zay no fanaovany tanana zany hoe mamboly nenianina androany mamboly nenianina rapitso manao menaka koa zahay huile essentiel zany hoe manao an'io karazana anitra zay lafo eo fampanomanana an'izany koa zahay de manao ny menaka amin'ny voanjo koa zahay zany hoe io menaka amin'ny voanjo io de toy izao ny endriny tsara de tsara ny menaka vita soroana zany rehetrarehetra zany mba atao ny soroana ny tsisiny vola ho an'ny olona fa rehefa miasa ny olona de na tiana na tsy tiana de manam-bola ny olona rehefa mirahina ny olona na tiana na tsy tiana de mety ny zavatra rehetra tsy mijanona treo amin'ny resabola fotsiny fa nihitatra koa zay fikolokolona ny manodidina anay toy ny fokotany any amin'ny manodidina zany hoe reny fokotany reny de mandray antsara zay manadio mamafa manao zay raisakina ny hôpital sy ny sisa ataon'ny Ampela Mijoro zany de tsy vitany zany ihany koa mandray andraikitra koa izahay eo amin'ny sehatry ny hoe fiarovana ny olona tsy hiditra eo amin'ny sehatry ny tanàna kely anankiray raha mifankatia ny ray tanàna tsisy dalo afaka amaky ao an-tanàna zay le ataon'io abolana hoe akangamaro tsy vakinambo raha olona ny ray tanàna ny ray ina ny ray tanàna no miaraka manam-bola miaraka mitolona miaraka mahazo vola tsisy saina ntsony hoe andeha angalatra ny endranona na angalatra ny endranona ary tsy ny any amin'ny toerana hafa koa de tsy hisy tsoniko ny hoe andeha anafika satria na inona na inona de tsy maintsy ho tratra ilay mpanafika zany asany Ampela Mijoro avokoa na izany naty zany de tsy adilonay ny tanora zay atao hoe adolan-tseto fitentsika azy am'izao fotoana zao reo adolan-tseto reo de natao reo ho kolokoloana marina fa maro amin'ny adolan-tseto ny tsy mandeha an-tsekoly eo ny tsy fananana ary zay tsy fandehanany zareo an-tsekoly zay no ezahana koa zay le teneniko hoe ampianarina ny any velany ary tsy apetraka hianatra fe hianatra taratasy fotsiny any taratasy fotsiny fa ampianarina ny asa-tanana ampianarina ny sport ialako tsiny ny teny vahiny fanatanjahantena isan-karazany ny baolina ao koa ny mampianatra mitendry ny mozika zany hoe zany rehetra zany de ao anatin'ny zavatra ampandrosoana ny firenena ary izahay tsy hoe de hiasa foana ve zany de amony tena foana ve zany mafinaritra ny miasa fa miala voly ko zahay manana artiste koa ny adolan-tseto zany hoe mpanakanto angamba ny itenenantsika azy ny tena marina ary reo mpanakanto reo de mivoy ao anatin'ity boky ty daholo azy zany anatin'ireo boky ampisehoko reo de mampiseho i boky io ao anatin'io ny ampisehovana ny culture zareo ngeza ato fahaizana mivoy ny manerana ny faritany eniny ary azadino fa ny Ampela Mijoro izay ny foroniko ho an'ny vehivavy be de be zay ny tenefa be de be tena be de be de be de be ary rehefa be de be de be de be de tsy hoe hiasa foana de hitady vola foana de makaleo hoe aza kosa ve de hitady vola foana fa mahay miala voly zahay mahay manomana zareo zahay fa manao ny lanomonana ataonay ary de miara misakafo avy eo miara misakafo miaraka mihinana ohatran'izany de mirindra mifankaty fezy ny lay lalàna ao anaty boky ny Ampela Mijoro Ampela Mijoro
fitaratra sy walaitaka ao atokatrano Ampela mijoro itondra fampianarana sy ovaola loany mpiarabelona Ampela mijoro mba ho fitaratra sy walaitaka ao atokatrano Ampela mijoro itondra fampianarana sy ovaola loany mpiarabelona Ampela mijoro Ampela mahery Ampela mijoro mahery mijoro ani fahombiazana Ampela mijoro Ampela mahery Ampela mijoro mahery mijoro ani fahombiazana Ampela mijoro Ampela mahery Ampela mijoro mahery mijoro ani fahombiazana Ampela mijoro Ampela mahery Ampela mijoro mahery mijoro ani fahombiazana Ampela mijoro mba ho fitaratra sy walaitaka ao atokatrano Ampela mijoro itondra fampianarana sy ovaola loany mpiarabelona Ampela mijoro mba ho fitaratra sy walaitaka ao atokatrano Ampela mijoro itondra fampianarana sy ovaola loany